Samina eno ny zava-nisy tamin'ny eno aman-jery ny rehetra mikasika ny fanapahan-kevitra ao odina an-tanindrazana. Nefa mba tsara ihany angamba no mba ilazanao fohifohy ny tena zava-nisy marina. Marina tokoa fa na dia teo aza ireo fanameloana maro tsy mandeha amin'ny rariny sy ny tena fahamarinana taony fitondrana ny tenanay dia nanapa-kevitra ody tany an-tanindrazana tokoa izahay, na ino kidona na ino kiantra. Eny na dia fantatray tsara aza fa hiafara amin'ny fanamborana na fampijaliana maro mantsy ny eno ho an'ireo efa niaran'izany. Eny ao aza ireo nilaza fa mety hiantra amanaina mihitsy zany. Kanjo moa dia zavatra sady mampalahelo no mahamenatra satria tsy fahita teto amin'ny tantarany zao tontolo zao, eny na amin'ny tany farany jadona aza no nataony fitondrana ankehitriny. Nosakanana tsy ody any an-tanindrazana ny tenanay. Voalohany nidina ho an'ny fiaramanidina privé ny lanitry Madagasikara. Avy teo moa dia nidina koa ny saranam-piaramanidina rehetra afa-tsy ny tao Antananarivo. Rehefa nanapa-kevitra niditra tao Antananarivo ny tenanay nefa dia ary anananay porofy zany fa nampitahorina ny fiaramanidina tsy hitondranay satria mety hisy loza ono hahazo azy raha mitondranay. Mety ho fantatra ve ny antony? Voalohany aloha dia matoa tanteraka ny sainay aman'eritreritra tsy misy tsy mahalala mantsy fa fitaovana politika ny fitsarana ao Madagasikara ary anisan'ny fangatahana nataon'ireo tompon'andraikitra ny fitsarana moa izany hoe ho fahaleovan-tena ny fitsarana no setrin'izany, kanefa ny toin'izany dia azon'ireo dia fampitahorana ny fanapahana karama ary fa mandratoairana. Zany no setry ny fitakiana hoe ho fahaleovan-tena ny fitsarana. Ny antony faharoa dia mitohy amin'izany ihany koa satria amin'izao kiondalana atrehan'ny firenena izao dia tsapa fa raha tsy misy fiovana dia hialalina ny antsana misy ny firenena satria ny fifidianana zay atao amboletra tsy maintsy amin'ny fahatelon'ny volana Desambra dia ao anatin'ny jadony zany ny didiny Besandry ary ny fampiarana hery ho hitondrana azy ary ny fitsarana dia mbola fitaovana iray koa ny amin'izany. Raha nanapa-kevitra ny ody zahay dia niady iverenan'ny tena fahamarinana, iverenan'ny demokrasia ary tontolo anjakan'ny fihavanana satria ny resaka fividianana dia programa no vidin'ny vahoaka izay tiana hitondra ny firenena. Nefa izany dia tokony ao anatin'ny fahalalana sy ny demokrasika tanteraka. Ny zava-misy dia sady mbola tsy ravina akory ny vokatry ny krizy tamin'ny faharoa amby 2000 dia terena hiditra amin'ny fividianana ny vahoaka ary ny loza dia ao anatin'ny teritery tsy fanajana lalam-panorenana fa toa jadona sy raha matahora daholo ny rehetra. Maro tokoa mantso ireo nitaky hoe aravina aloha ny voka-dratsin'ny krizy tamin'ny faharoa amby 2000, andravonana ny tena fihavanana ary indrindra ametrahana tontolo tony hiatrehana ny fifidianana ao anatin'ny demokrasia, fahamarinana ary fahalalana tanteraka na ho an'ny kandida izany na ho an'ny vahoaka. Nangataka izany na antoko politika na fikambanana tsotra na ireo firenena hafa avantsika aza na ny firenena mikambana aza, nefa dia samy velom-panontaniana daholo ny hoe inona marina no tena antony andavan'ity fitondrana ity izany, inona no maharatsy izany, sa matahotra na mankahaly izany fihavanana izany ve io fitondrana io.
azonao lazaina fohifohy ve ireo dossier nanamelohana anao? Eto dia manamafy ny fampiasana sy ny fanodinana ny lalàna ny fitaovana politika ny tenanay satria asana fanandrisin-javatra fa toa ny fanojo tamin'ny fikarakaranay ny dossier andraisana anjara tamin'ny fividianana solombavam-bahoaka tamin'ny oktobra 2020 sy ilay mandat d'arrêt nalaza izay tsy fantatra hoe inona no antony fa dia mandat d'arrêt fotsiny ary volana maro taty aoriana moa dia nolazaina fa napangaina ary nosaziana hoe ny tsikombakomba nanao usurpation de fonction tenanay tamin'ny voalohany. Nefa raha resaky usurpation de fonction no dia vavolombelona ny malagasy rehetra sy izao tontolo zao ny hoe iza no tena nanao izany eloka izany. Ny tena mampalahelo koa dia amin'ity raha ity dia ireo olona maro nanatrika ny fitsarana dia samy nahita fa natapa-porofo iray aza tsy hita tamin'izany ary ilay nolazaina hoe tena tompo-keloka zany aza dia nilaza fa ary nijoro fa tsy tao anatiny izany mihitsy ny tenanay. Samy mahafantatra daholo moa fa ny tena mampiavaka ny fitondrana io dia ilay kolotsaina ny fanagadrana ary toa verozo mihitsy ny malagasy satria samy mitatao zany fampitahorana izany daholo ny rehetra, na ny mpanao politika izany, na ny olon-tsotra, na ny mpanao gazety, na mpandraharaha. Teo anoloany zany dia tsy nitsahatra ny nanameloko izahay ny tsirariny miantra amin'ny malagasy, tsy mba nangina toy ny sasany. Anika ny tombo indray ny dossier sy ny sazy dia izay no niavian'ilay sazy eritaona satria ho no nanao fanalafahana amin'ny fampidiraketra. Eto dia marihina fa mbola tsy nisy koa ny porofo na dia kely